katsaka amin'ny fotoana rehetra. Araka ny didiny ivoaka ny zoma faharoapolon'ny volana septambra dia tokony ny aliny ambodivony ireo kooperativa ny zotra makany Tamatavy sy Fenerivo Atsinanana. Zay zany mahita an'le planinina ny Antotapenaka. Le bloky any zany le braoany. Dia mahita zay dia sady plus ao. Mahita zay Kofmanga ao. Transboy ao. Ravinala ao. Zay aloha tsiditra amin'ny Potisy sy Vatsy. Aloha reo zareo manara-penitra tokoa. Movy reo mandeha miaraka aminay alanareo ohatranay zo idina braony. Kofmanga, Bouye, Ravinala, dia sady plus. Paramialy reo ka idinareo zao ny braony. Dia tsy hanohatra zay. Paramialy tsy mety. Dia ibarana eto zay. Anao grefy zay raha vao zay zavatra misy. Ny alany dododo nanakatona ireo kooperativa ny rehetra, tsy nanaiky mona foana ireo kooperativa sasany. Araka ny taratasy navoaka ny remototan'izay amin'ny omaly arivo dia mamonjana tokony hoe findra izay tsy mandany fifindrana fa mangataka négociation mangataka audience-ny directeur ny ATT iza fa après midi fa afaka mandray izy ny olana aminay na réservation tsy raha mijerynareo efa engagé hatrany amin'ny mi-octobre. Normalement zany raha zay le izy dia tsy mihitsy procédé amin'izay aloha zay hoe andreo mikatona le izy le négociation ataonareo amin'ny CRDG tonga tsara izy antanina fa nandalo teto ny ATT miaraka tamin'ny gendarmerie zay miesikoty anazy anakatona ny sianay. Zay zany. Zay tsy mahafa-po vana dia manatona lasa ny lehibe anay zao. Ka hoana to dia hoe mikatona définitif zay to dia zao dia possible zany mafady raha misy raha ohatra le milany efa mandao hoe tsy andray anareo fa le milany andray anareo ianao aloha aserahana aloha le zavatra dia mandeha any rovina anareo voatonay fantako mbola any izy active aonareo any fandraisana dia ataonaina zany le olona anay efa voray anay rehetra ataonay ao ohatran'izany daholo reo rehetrarehetra efa manao anazy Farany nanaiky any izy ireo ary anatanteraka ny jidy. Mahakasika anay zay efa tezaneno ny ala tetsy ambany efa nanorina zavatra aty ambony manofa trano nanao employé mitokana na nanarafitra mitokana mihitsy zahay hoe ahoana ny anasarana tontolon'ny fitaterana zay ataonay izay misatisfaire ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'izao zay misy fanamboarana ezahanay atao fa le fifindrana ny heverinay hoe tsy mahakasika anay satria zay manana rafitra privé. Raha vatao ny olana ary samy miparitaka ny olona. Araka ny zavatra napetraky ny fitondram-panjakana nefa dia hoe androany no tsy maintsy mandeha findra materia amin'ny garotera maki daholo ny guichet rehetrarehetra. Misy ao anatin'izay zany hoe manaraka an'le fenitra misy le fangatahana fanarana ny fenitra zay hoe nangataka zany le coopérative hoe nanangana ny garotera privé dia rehefa nisy ny fidinana ifotony tamin'ny alarobia teo zany nataon'ny ekipan'ny ATT taty Ambodivona nijery hoe iza daholo reo garotera rehetrarehetra teo hoe nanaraka an'izay fenitra magarotera privé zay dia tsy nisy afa-tsy Vatsy sy Potisy rery no nahavaly le fenitra ny takiny. D'ailleurs ao anatin'izay zavatra zay nefa maromaro ihany reto ny coopérative manana ny hoe garotera ny privé zay mbola eo andalany mpandaminana ny ato tantaratasy sy ireo zavatra rehetrarehetra fenitra takina ao anatin'izay. Mandritra an'izany nefa dia izy ireo koa anisany mitovy amin'le guichet rehetrarehetra tery ambany tery zay findra makany amin'ny garotera eny amin'ny Maki. Mananjo daholo tanteraka mihitsy ny coopérative rehetrarehetra mangataka amin'io fananganana ny garotera privé io fa rehefa manaraka an'le fenitra rehetrarehetra voasirotra ao anatin'le arrêté izy dia avy hatrany
mananjo izy ny angataka ary mananjo koa izy ny amena valoteny. Eto za mamela olona be da be azonareo le fifondrana zany aminako manokana fa tsy haiko ny rehetrarehetra tsy mety fa ry za zao na olona tsy mahay manoratry reto mahita volo. Tena midiniana sy mifakafakana le izy dia natao fanjakana moa le fifondrana fa dia izay zao madinika mitapahana ny tendanay satria aiza zao ny andananay zany zao le madinika zao tsisy karama zao zay androany aiza karamanay eo zao hoe mifindra. misy kosa ireo efa namonjy ny tompom-piantsonana any Andotabenaka. Tamin'ny nandalovanay teny dia efa 9 ireo kooperativa namonjy ny toerany. Eny hoe fifondrana tetely io zany raha tsofina hoe karazana atao hoe milamina ihany nakapiazan'ny olona zany ny presque efa nakaty na dia hoe nisy ara ny tany Ambotovona zany raha riva zao zay tokony hoe mamafeny tobobilana koa